hatrany anaraka ny fandaharana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24 tsy mahazatra antsika ny hoe misy solanga rehefa lahady zay nanaovana azy hoe solanga manokana spesial fantatsika tsara fa miasakazaka ny toedrara eto amin'ny firenena dia tsara ihany koa miraisina eo adidy ny manome anareo ny zava-misy sy mitondra ny hevitry ny olon-drehetra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Araky ny fanampahalalana antsika dia Andriamatoa Ajo Andriananarivelo no vahintsika amin'izao fotoana izao. Miarabanao Andriamatoa Ajo Andriananarivelo. Miarabanao Joara Vojanary ary miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana solangy ity amin'izao androany izao. Ya. Ianao filohan'ny antoko MMM malagasy miara-miainga. Amin'izao fotoana izao dia raha malala fa misy ny hetsika ataon'ny tanora antsoina hoe Gen Z, Génération Z. Ny tena resaka rie eny an-dalana eny sy any anaty tambazotra tserasera ireny dia hoe zay tsy mila mpanao politika intsony. Dia nefa ianao io manohana sa tsy manohana sa ahoana ny fahitanao an'izay? Ya, amin'ny antoko politika ny antoko politika dia raha ny malagasy miara-miainga manokana dia fantatrareo fa manana rafitra atao hoe tanora malagasy miara-miainga. Tanora koa izy ireo mandray andraikitra amin'ny raharaham-pirenena ary mandray andraikitra tany am-boalohany eny an-dalambe eny. Amin'ity hetsika ity? Amin'ity hetsika ity ary misy rafitra eran'ny Madagasikara ny antoko hatrany amin'ny université hatrany amin'ny fiarahamonina eny dia mandray anjara mivantana. Ary tsy ny antoko malagasy miara-miainga ihany angamba fa ny antoko politika rehetrarehetra araka ny fantatritsika nge manana rafitra tanora daholo. Le filazana ny hoe tsy mila mpanao politika mino fa tsy dia zay ary vao hitantsika angamba fanambarana ny potra omaly miantso ny vahoaka rehetrarehetra. Ny tian'ny tanora lazaina dia ny hoe tsy mila tsony zahay fanaovana politika politisianina fa mila fanovana eto amin'ny firenena ary hitanareo fa hatramin'ny voalohany zay fanovana zay ny edivana teto. Zao hetsika amin'seho zao hetsika ezahana olo-toina ezahana modiana tsy hita fa asadintsika fa efa nanomboka zao tamin'ny fitakiana ny rariny sy nitsiny tamin'ny 3 tamin'ny fifidianana filoha-pirenena nangatahana tamin'izany hoe diovy ny tokotany mba ahafahana manorina ampitso tsaratsara kokoa. Fa tsy dia naomby loatra nareo tamin'iny. Azo lazaina hoe tsy naomby satria tsy tafavoaka tsy nahita le rariny ngamba ny tiako tenena. Mety zay ny andraisanao anazy hoe tsy naomby nareo. Fa aminay naomby le izy satria niteraka taty aoriana an'izao finiavan'ny tanora ihany zao koa andray ny andraikiny taty. Zay dia mahatonga le hoe mijabo misy nareo le tanora ny ohatran'ny ary ny président Rajoelina raha ny teny misy hoe fihetsikehtsehana avy any ivelany any misy robot, misy firenena, misy agence manipuler ny ireo tanora ireo. Ka hitanao mba tsy ahafahatra miteniteny foana indray. Dia zay mahatonga anay tsy hitanareo eny akianjeny fa araka ny lazaiko anao teo manana rafitra angeny antoko dia ireo tanora ao anatin'ny antoko mandray anjara ao zany hoe dia lazaina fe tsy mpanao politika. Manao politika ireo mianatra politika, miaina amin'ny politika. Dia alaonay mpitarika mihitsy maka sisiny aty aoriana manohana ara-kevitra, manohana amin'izay tokony atao mba tsy ilazana indray hoe ireo le olona fa mijapy. Na hoe ny mpanohatra io aoriana io zavatra io na hoe maika kaseza sy ny resaka rehetrarehetra. Rehefa tsy hitany Andry Rajoelina teny zay dia tsisy afaka ny lazaina fa tsy robot sisa. Dia hitanareo amin'izany fa tsy manana excuse natao hoe zay nge le nedivana io tsy naompy ty fitondrany ity dia izaka misokatra ny vavany dia tsy za io fa ianona, tsy za io fa izao, tsy za io tamin'ny teo fa ny ministra ny tsy mahavita ny asany, tsy za io fa mifona fa le gouvernement ny tsy nahavita ny asany. Androany i Andry Rajoelina no tsy nahavita ny asany tsisy robot teo, tsisy firenena hafa zany eo. Magaga tsy lazainy fotsiny hoe ao anatin'le firenena hafa hoe izy moa le firenena hafa ny Afrika resahany. I Mali ve sa i Gabon. Dia iza zany le olona nanohana tao aorianan'izy io. Tokony ataony mazava zany fa zay no tiako atao hoe sy tiako ambara hoe tsy te zay loatra no dedavin'ny olona androany. Ny hoe iza nanao an'iza sisa fa hoe vonina ve ianao hitondra fanovana teto amin'ny firenena. Raha ny zavatra nahita nandritra ny 7 taona tsy nisy fanovana, tsy nisy fiovana nety Andry Rajoelina teto amin'ny firenena. Zay no mahatonga an'ireo tanora ireo sy ny vahoaka malagasy rehetrarehetra androany
mijoro a tsy manaiky an'izay zavatra miseho zay ohatra raisika fotsiny ane de zao hoe fa maninona tsy tonga teto akory le groupe a tsy tonga teto akory eo fitaovana rehetrarehetra nefa ny enany délestage fa naninona zany teo anelany teo a no be délestage a nefa tsisy ninona anio tsy fahaiza mitantana ave sa fanahaniana hitsapatsapana ny malagasy ny hoe satria zay fomba fitantanana hita tamin'reto mpitondro reto fambanimbanina ny olona fanaovana tsinitsinina ny olona de fisehosehoana sy eboebo sekoseko ny olom-boatendro iaho zay satria mieritreritra fa hoe rehefa eo amin'ny fitondrana zay a de zay tiana anaovana azy misy angeteto tamin'ny fifidianana be ny tanàna natao misy atsika zao ny tanàny le nisy resaka le hoe milazain'ny président Rajoelina tamin'ny maly iny safako maly le hoe ay maly sabotsy izy le nona tamin'ny Mpandraraha de amin'ny herintaona de tena foana mihitsy ny délestage fa efa nomeny daholo zany ny hoe zao avy nge vahaolana efa hita 60 caviary 100 caviary allo aime na de tsy mampimeara ny toedra raha eto amin'ny firenena satria raha ny fotoana ny meny zay angambany a efa betsabetsaka ihany ny afaka enim-bolana ny tapitra ny délestage omeko 3 volana ianao ministra manala ny délestage afaka 2 herinandro de ho tonga ny groupe any Tamatavy am'izao tsika manao an'izao za tsy voakato raha tsy aly eto ambomanambola raha tsy mandeha mahita vahaolana sy ny rehetrarehetra maro samy de mbola hisy ino azy ihany ve ho an'ny Mpandraraha moa mieno izy a fa reo Mpandraraha reo tokony atsapako hoe nahafantatra an'kio ary tokony ilazany marina an'kio reo Mpandraraha reo ny hoe ny tsara ve a ny fandrarany teto Madagasikara nalitra ny fitondrany Andry Rajoelina ataoko amin'ny teny frantsay hoe environnement des affaires ny tsara sa ny ratsy magaga nefa ny tsisy resaka an'izany tao io ny tsy resaka jiro sy rano ihany ny tena olana eto amin'ny firenena tsy fanarahan-dalàna ny kolikoly hitantsika tsara fa tsisy zay tsy mikaikiky ireo Mpandraraha reo any ivelany ihany hoe tratrany redressement fiscal zay manokana de nanohitra tany amin'ny FMI ny lazany hoe redressement fiscal zany a de ao anatin'ny lalàna tsy mandany zany zay ary ny orinasa rehetrarehetra de nandoa etra daholo ary natao redressement fiscal daholo mahavarina nefa dia lazainareo fa hoe tsy mitombo ny vola miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana tsy maharaka ny fandaniana makaiza zany le vola aloha amin'ny redressement fiscal zay milaza ny marina zany hoe raha zavany tsotsotra amin'ny olona le izy zany président Andriana Narvelo de hoe anaovana redressement fiscal zany hoe terena zany le orinasa andovola andohetra de be de be le hetra miditra nefa kaya tsy fantatra hoe makaiza le izy satria tsy maharaka ny dépense tsy maharaka ary samy mahitsika fa tsy mitombo araka ny tokony ho izy akory a ny vola miditra na ny recette zany any tokony misy fanontaniana mipetraka zany tokony saya ireo Mpandraraha reo manapotsitra ny hoe inona ny mahatonga an'izany iza ny tompony andraikitra amin'izany fa tsy hoe fivoriana ohatran'izao ary mikasika an'ilay fivoriana de somary mahavariana ihany ay ve fantatry Andry Rajoelina fa hoe misy zany Mpandraraha zany ka tokony ionany fantany hoe ay ve misy zany grand corps zany ka tokony ionany misy zany société civile zany ka tokony ionany fa nandritra ny 7 taona ianao ve nanao ezaka iona amin'izany olona rehetrarehetra zany ieno amin'izany olona rehetrarehetra zany olona hoe azo Andriana Narvelo ianao niaraka taminy tao anaty fitondrana nandritra ny taona vitsivitsy zany le Andry Rajoelina le lakotsiny le fiteny le olombelona antsoina hoe Andry Rajoelina ve manana vision tokoa sa ianao ma tsy miteny foana hoe nandritra n'izao taona izy tsy tsy zay natao nandritra n'izao taona izy tsy tsy zay natao ianao niaraka taminy to ve mahafantatra fa tsisy vision tokotra n'le olona fa manao an'le hoe oeraoera fotsiny araka ny filazanao de tsoriko aminao fa mahatonga izay niala tao a de misy antony zany misy antony lehibe a nanenenana ary ny idirana tao satria tsapa fa tsy afaka ny eno mihitsy ary tsy mieno mihitsiny io olona io de misy hoe mety hoe tsy ambiara telo ihany fa reo lehibe nantoko reo mahafantatra tsara fa izay alohan'ny alany de nananteny aminy hoe misy olana politika eto amin'ny firenena satria ny etaeta-panovana tsy tsapan'ny olona mihitsy amintsika miteny zao
aloha resahany zany hoe inona marina ny politika hoentiny eto amin'ity fireneny ity ny valiny azonay ary nahazo avabe mihitsy moa zay dia ny hoe nareo manakorotana fanjakana efa azo ity hoe dia davinareo atao inona tsy fanjakana ny namainay malagasy miaramiainga fa fanovana satria raha tiaka fanjakana fotsiny efa tsy hanao ninina dia ny maly tsy miova ihany io zao dia izay ny mahatonga ny tsy ny fanarahana hoe raha izay zavatra tsy hifanaraka kosa tsika mialatsiny zay satria zay miaina amin'ny any amin'ireo ratsa mangaiky anay manana olom-boafidy manana olona maro miserasera aminay miteny aminay ny hoe mizatra tsy mety dia io zatra hitatsika izao lay tsy mety ny hoe tsy misy vina mazava hitondrana ny firenena mekohatra anankiray ianao joara voajanahary ho anay dia zay dia nandahy mihitsy hoe tsy mety reny fizarana vary reny fa koatra ny mahatsy mety anazy dia tsy tokony alaina baraka ohatran'ireny ny fianakaviana sy ny renim-pianakaviana ahoana moa rehefa hanampy ianao no alahatra ao amin'ny stady anankiray ny olona dia alainao sary miaraka amin'ny gony anankiray marary ene zany joara voajanahary raha ny reninao na ny anabavinao no hita sary eny tsy afaka mamelona ny fianakaviana zany voatery miandro vary avy any amin'ny fanjakana tsy mety ene zany tsy rôlana fanjakana kosa ve zany hoe manampy ny olona raha sosialy fa azony atao ny manampy ao anatin'ny fanajana efa natao zany teto amin'ity fireneny ty na firenena hafa azonao atao ohatra ny manome carnet dia maka ny anjara varina izy any amin'ny fizarana vary fa maninona izy tsy maintsy alainao sary dia alahatrao dia ianao no mijoro eo no teny hoe tsy misakafo ianareo raha tsy zahako tsy mety zany amin'ny fitantanana raha-panjakana tsy mety zany amin'ny asana filoham-pirenena sy ampitondra fanjakana ary tsy ny ekenay zany fantatra zareo fa tsy ny ekenay zany satria ianao raha tianangana firenena dia apiatao tsara aloha hoe ny olo-pirenena rehetrarehetra ao amin'ilay firenena omeo asina mba hahafany mitondra ny anjara birikiny amin'izay fampandrosoana zay mba sary aloha ataoko paralelina le izy zay zao kianinareo zay resaka le hoe fanomezana varitsinjo fa isa-taona izay fotsiny ary ny tiako ampatsahivina anao ny vehivavy ny MMM dia manao fihetsiketsehana mivarotra kojakoja ampianarana dia alaina sary dia avoaka amin'ny vaovao ohatrany tsisy hitovizany ve zany président tsisy hitovizany zany zay tsy mizara maimaimpona fa zay manazava amin'ny olona ny hoe afaka ataony mifanampy zay tsy mitady tombony amin'ny asa ataony io ny vehivavy malagasy miaramiainga fa mampirisika ny rehetrarehetra ary azadino fa bedabe ny nanao amitoy anay ny hoe azo ataony eny mifanampy re olona anatin'ny fahasahiranany vidina le izy dia amidy amin'ny vidiny mirary ihany ko tsy amidy tsy akana tombony mba hahafahan'le olona ary mandeha any amin'ireny ambanivohitra reny mety hiteny hoe manimba ny tsenan'ny mpambongady sy ny rehetrarehetra na ny mpivarotra madinika fa mesazy na afatra tiana omena ny fanjakana hoe zany fitaovam-pianarana zany ene raha tena misy ny vola am-pelantanana dia zarao any amin'ny olona fa izao le hitahitan'ny olona ny fitetezanay ny faritra rehetra ilazana hoe mangitahitan'io daholo ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe inona korony ajanona io rehefa ohatra vitan'ny fanjakana no manome fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy mpianatra rehetrarehetra eto Madagasikara ary zay ny nangatahanay talohan'ny fandaniana ny tendrombolam-panjakana raha hitanareo tsara zay malagasy miaramiainga ny hoe raha manam-bola retsika 1200 milliards d'ariary anaovana autoroute zay ao amin'ny tendrombolam-panjakana dia mba angalao io ho an'ny fiampianarana sy indrindraindrindra ho an'ny fahasalamana zay tsy miteny hoe ajanono ny autoroute-nareo raha ohatra io mahafinaritra anareo aloha androany fa mba hanasorona dia ny atsasany amin'io fotsiny arany fa raha izay no atao miditra maimaimpona daholo any zanaka malagasy na amin'ny sekoly ambaratonga fototra na any ambaratonga faharoa any amin'ny sekoly afantatra zany tetiboly zany mampieritreritra zany telo zany hoe anesorona ianao io autoroute io lasa 4 kilometre ndraiky zany ny vita raha ohatra ka sy hoe hainao io autoroute io ijoara vojanahary hainao ny vola lanina aminy ataovy mazava tsara ny hoe zao aloha ny tokony lanina amin'ity taona ity dia zay vitan'izay atao raha zay ny tena mahafinaritra anareo satria zay zao 4 kilometre raha vita aty amin'ny farany taona nefa ny vola
budget tsy misy nataotao anatiny tao nangataka zay teo mbola hoe hitanareo io a tatitry ny FMI a de mba hovaindray a rehefa misy tatitry ny FMI hoe tsy kely ny volaniditra manova loi de finance rectificative na teti-bola mpanjakana isym-panivana mba hanaraka an'izay tena lahara-pahamena fa mijaly ny vahoaka tsisy ny eno anie zany tsisy ny eno eny ary iverina amin'ny toejava misy am'izao fotoana zao tsika azo andrenany arively ve mahita fa tody amin'ny tanjona ny tolony zenizeda sy nareo mpanohatra hoe mialy ratsoel ny tsara fantatra aloha efa fandraisena lehibe zao satria raha ohatra olany Jirama ny resahantsika teo de efa visible roa zay no nisaoty ministre ny angovo sy ny gouvernement visible fantelo ny sisa de amiko tsisy antony sy atongavana am'izay tanjony zay satria ny tsasa-manila mihoatra ny visible ary nefa nitsifotra daholo manome afriny ianao sambola tsy azo eritreretiny zay raha misy ao anatina tolo loatra an'izao Johara Voajanahary tsy azo refesina tsy azo refesiny zany fa nidingana vita no azo refesina ary isoana an'ireo tanora tena isorako manokana an'ireo tanora amin'ny fahasahiny sy ny fijorony ary tsapany ary nafinaritra amin'ny maray aman-dreniny tena no mahita hoe ay tonga any amin'ireo tanora reo ihany zay ny finiavana anova fireneny zay satria diso eritreritra tanteraka ny fitondrana sy Andry Rajoelina ny hoe reo anie de variny eo ambony telefôny reo anie hitondrana an'ireo artista malaza ny ivelany de faly reo anie anaovana jiro manjelanjelatra sy jedo de mitehaka adininy tanteraka olona nianatra reo olona ny afy reo ary miaina ao anatin'ny tena fahaseranana ary matsapa ny ataoko hoe iezaka ataony ray aman-dreniny anavotana azy karakarana no aviny de zay no aviny zay olana mipetraka io zay tsy hitany tsony androany no hoe inona zay ho avy eritreretina sy tianyty fitondrany ity zay apetraka ho azy mahatonga manontany an'le hoe afrina be deaibe kosa aloha na zany na zany nitaraina hoe ela loatra ary de potika le fiainan'ny olona zany de misy manao fampitana tamin'ireo tolona tany aloha inisany hoe te enimbolana 91 vao vita ny fanivana 2002 firy volana 2009 firy volana ty vao herinandro de efa mikaikaika mihitsy le vahoaka satria te efa tena fitetaka amin'ny tany ny fiainany anie de la valiko aminao tsotra fotsiny hoe Andry Rajoelina no antony fikaikiaka io anjara ny manapa-kevitra ny hoe hovonony tanteraka mihitsy hoe ny malagasy sa tsy aro tena izy atsapa-tena hoe tokony hiala mba hafahana manorina ny apitso tsaratsara kokoa an'ity fireneny ity ary tsisy fanonganam-panjakana zany voalaza ny lalam-panorenana mazava ny fialan'ny filoham-pirenena na ny tsy mahaeo amin'ny filoham-pirenena de ny présidence anany miakatra eo zay milatsaka eo fa mazava ho azy kio fa tsy afaka ataoko totoa zany ary tsy hoe voalaza ny lalam-panorenana ihany kio fa mila olona vorosaina tsara no mitondra firenena de raha ny zavatra ny sohitantsika tato faraparany teny de oetrentsika karazan'olo loatra kely no afaka hitondra firenena maninona kosa ay filoham-pirenena zany de ivoaka any amin'ny arabe de anenjika olona sy anao totondra man'olona any amin'ny arabe zay hoe filoham-pirenena titsika opiteto de zay hoe modely omentsika ho an'ny taorana karapitso sy ravaka pitso zay ve le ho avy titsika ho apetraka mba tsy zay kosa angamby zany manontany ako mantsy satria ny lalam-panorenana no arahana tsy misy fanadiadiana melo ara-medikaly hoe ty olona ty ve fijery politika anao mantsy zay fahalalana azy kosa tokony ao anatin'ny lalam-panorenana Johara Voajanahary mazava tsara mihitsy ny miandraikitra ny asan'ny filoham-pirenena zany de olona ataoko amin'ny teny mahazatra ny tanora normal de zay zavatra zay ny anankiray fa akoatran'izay ahoana ny amaritana le hoe normal ny olona atao hoe normal de olona mampiseho fa afaka hitatana ny firenena ampitoniana ivoahana amina sehatra anankiray azy anametrahana azy fa mazanona tsy zany mazava ho azy tsy niangatan'ireo tanora ireo de dingana vaovao hafa mihitsy dikan'izany zany tsy maintsy misy fampatiniana io tsy maintsy misy fampiresahana ary tsy maintsy antanina ny hevitro tanora ireo ohatrohatran'iza inona ary ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny no rapitso tia no hita eo
ary ohatraniza zany a nydingana tokony atao miaraka mba hiverena ny fampitokisana amin'ny fitondrana Madagasikara sy ny vahoaka zay hoentiny. Efa mandeha ve zany resaka zany amin'izao fotoana mialohan'ny anina sa hoe efa vita le dingana anankiray miala Rajoelina sy ny firongony entre guillemets tsy fiteniko zany a zay vao hoe andao amin'izay tsika ary vory zay no asan'ny mpanao politika, zay no asan'ny olo-pirenena, zay no asan'ireo ray aman-dreny am-panahy ireo zay isaorana azy ny joro ny hoe vonona ny anelanelana satria toetra zay tsy misy ary mampalahelo fa isaorana azy tena isaorako azy ampabe maso satria raha ny antso izy a any candidat Andry Rajoelina taona vitsivitsy lasa zay a tsy tonga izy a nanarika ny fiantsony ireo ray aman-dreny ireo androany a fatany ihany kay mbola misy ray aman-dreny ty fireneny ty de zava-dehibe zany a satria efa verisaina koa ny voaka malagasy tsisy ray aman-dreny intsony hoe ty fireneny ty dia nampiantso azy a ary nampiseho fahavononana zareo a ny hoe andinika sy tady vahaolana miaraka amin'ny andany sy ny ankilany sy amin'ny voaka malagasy ivoahana amin'izao sehatra zao. Ny dikan'izay fanelanelana na hoentin'ny FFKM am'izay a de hoe ampiona-nareo mpifanandrina Rajoelina kilany a mpanohatra sy ny GNZ andaniny zany mbola eo Rajoelina zany. Ny fanelanelana nataony a de tadiavana vahaolana ivoahana amin'izao krizy zao. De raha nareo sy mety fionany zany a mety sehatra hafa ihany koa mety famolavolana zavatra rapid tsisy malalany zany androany. Fa ny hevitro manokana raha ny hevitro manokana de ny fitsinjovana sy ny tadiavana ny rapid tsaratsara kokoa ho an'ity fireneny ty aloha am'izay ny tena zava-dehibe. Efa misy lohan'olona ve nananany tantana an'izay? Tsy olona no olana Joara Voajanahary fa ny rafitra sy ny toe-tsaina tiana hoentina anafotana ny rapid sy karakarana ny rapid sy Madagasikara. Olona izy efa nandalo teo zay. Izay indrindra mantsy. De zay mahatonga anay hoe tsy olana aloha ny problema atsika na ny olana atsika fa rafitra hoe inona aby ny tokony ho tanterahana. Mila jerentsika faran'zy aingana ny hoe ahoana no avin'reto ankizy reto afaka afahandreo manao fitaom-pianarana araka ny tokony ho izy ary afaka mitsabo tena faran'zay aingana sy faran'zay mba azo everina hoe tsara ny voaka malagasy. Ahoana ihany koa ny resaka fifidianana mba fifidianana madio sy mangarahara an'izay ary atokisan'ny rehetrarehetra satria zao rehetrarehetra zao ny de avy tamina alahelon'ny olona amin'ny fifidianana tsy mety sy indrindrina fahatsiarovan'ny olona fa hoe tsy misy tanitandalana tsony eto amin'ity fireneny ity ary toko amin'ny teny frantsay ihany koa tsy justice tsony eto na amin'ny lafin'ny fifidianana na amin'ny lafin'ny andavanandro na amin'ny lafin'ny ary amin'ny fiarina amin'ny ankapobeny de zany zavatra zany mila ifampidinihana sy mila apetraka ary inona ny rafitra mifanaraka amin'izany mba ahafahana tsy le hoe le olombelona intsony ny lasa topo-kevitra rapitso ravakapitso fa nylay rafitra no mahafehan'le olombelona hitantana amin'ny Madagasikara. Ho vitatsika tsy tena hoe utopie zany resaka zany fa nahazatra teto ary nigasy sahirana vao miova mba tsy lazaka hoe tsy te hiova le malagasy olombelona foana ny azy ny andrasany eo ambony eo hoe izy ary tantan'io fa tsy zay tsony zany zao révolution mihitsy zany zao. Tsy de mino kosa koa ngambany Joara Voajanahary le hoe ny malagasy tsy te hiova fa ny mpitondrany tsy te hiova ny teo ialoha ihany no miverina satria mieritreritra rehefa tonga amin'ny fitondrana hoe zao no nataon'le teo aloha nahafahany mipetraka teo de zay ihany koa no ataoko fa tsy mieritreritra mihitsy ny hoe matoa le teo aloha ny esorina de misy zavatra tsy nety tao anatiny zany amin'ny fomba fitantanany de tokony ho ahitsy zany zay fa tsy hoe ka zay ny nataony teo de mety amiko koa zany rehefa aveo hitatsika zany amin'ny sehatra maro samihafa dikan'izany le rafitra zany zay napetraka teo de natao zay hijanonana sy apetraka meko ohatra fotsiny ianao ny fanendrena olona ny amin'ireny androm-panjakany reny de le olona tendrena nefa tsy manana fahafahana miasa araka ny tokony ho izy fa tratrany teritery tratrany sehatra tratrany enjikensika maro samihafa de terena ianao mihitsiny no manery satria anao tompona fahefana kely an'le olona anaraka ny sitraponao tsy zay eneny fitantanana raha-mpanjakany fa rehefa napetraka ao le olona misy rafitra napetraka eo misy lalàna mifehy azy de adidiny no miasa ao anatin'izay ho tombotsoany Madagasikara fa tsy ho tombotsoanao. Marina aloha zay satria raha niona tam'le hoe grand corps izy manokana amin'izany ny synady ny administrateur civil
zay midradradratra foana zay mahaleo tena zay manana fahaiza manao nay zay zao rehefa le tery vai matavaty ambony izy a de tsy afa mikofoka de izany disona am'izay zay matsiny rotota disona daholy tsy hoe sanatria kory hoe fanaovana fiebebonana sanatriany vava raha ny andraikitra amin'ny ministère amin'ny fitsinjaram-pahefana raha nanendry a nireo filohan'ny faritra ary afaka fijerenareo tsara ao anatin'ny tantara zany a fa za de nanery ny filohan'ny faritra rehetrarehetra ny hoe tsy maintsy administrateur civil ny secrétaire général satria izy a no miandraikitra ny fitantanana ny lafiny ara-teknika any amin'ny faritra tsirairay avy ny lehibean'ny faritra afaka atao politika olona politika sy ny rehetrarehetra fa ny fitantanana amin'ny faritra tsy maintsy administrateur civil afaka jerenareo fa toko angambany aray narona tsisy raha tadidiko administrateur civil daholo ny tantana an'ireny finiavanao manokana ane zany tsisy olona afaka nanery anao am'zany tsisy lalana am'teny hoe tsy maintsy atao administrateur civil fa ianao no mahafantatra ny hoe zao no mampety sy mampandeha nyty rafitra mipetraky tya ho tombotsoany be sy maro satria olona io tsy hoainy no mitantana n'io faritra io raha tsy misy olona niofana tam'zany ohatr'izay ihany ko raha nanao an'ireny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana reny zay nandinika zay natolotra hoe mbola lalàna misy am'izao fotoana zao ny hoe any amin'ny commune de nasinany hoe structure locale de concertation satria tsapanay tamin'ny fiainana ny etiny maha olom-boafidy anaty eo aloha fa ilaina no mifampieno tsy hoe rehefa olom-boafidy akory ianao tsy hoe maire ianao akory na hoe filankevitry ny commune ianao dia ainao dolo ny rehetrarehetra de fantatrao dolo ny rehetrarehetra fa nasina ny structure locale de concertation anatin'ny lalàna zay natolotray malagasy miara-miaingy ary voatazonao ny hoe mba sy ho sehatra re ny fotony ahafahan'ny olona mifampiresaka zao fampiaino anahony ihany koa ny etaetany mba hanatsarana n'le politika mpampandrosoana ifotony zay neny tsy misy androany ono le miresaka administrateur civil ihanytsika mangataka hoe mba ho mpiasa mpanjakana ho ny synade ny premier ministre zoany loha zany kose zoany amin'ny maha olo-pirenena azy zany fa ny premier ministre de tokony premier ministre matapakahatra no mipetraka eo araky ny voalazany lalàna zay no zavatra angatahany rehetrarehetra ary mbola veriko ihany le rafitra sy le zavatra ho tanterahana ny lehibe fa tsy hoe le olona akory na ny hoe ny fiaviny akory sy ny rehetrarehetra zay ny tena zava-dehibe ny olona aveo ifanarahany be sy maro iny fa tsy afaka hiteny tsy maintsy ataovy mpanao politika tsy maintsy ataovy ohatr'zao sy ohatr'zao fa zay olona mifanaraka am'le rafitra tianao apetraka ny resaka FFKM tsika teo misy schéma koa mandeha any ananany ataovy directoire militaire rangaha ny hevitra ao fa le zany rehefa hoe directoire militaire de tsy mivoaka ny lalam-panorenana fa raha ohatra miteny izahay hoe miala ny andro rajoelona de hoe coup d'état zany verina am'le fihetsiketsehana am'izao fotoana zao tsika le akizy tena le tanora moa zany fa tsy hoe akizy makamo teny hoe akizy tanora efa vorotsainy reo matoa manana-kevitra be ngeza be ohatr' zany fa le hoe izy le ohatrany voaporitra foana zany voaenjika etsero rehefa mba manao fihetsiketsehana ahoana fahitanao an'zany zaho de tena manameloka tanteraka mihitsy an'izao le fomba faneriterenan'ny olona tsy afaka maneho hevitra eo satria indrindrandrindra ho an'ny tanora ahoana moa no ahafahan'ny tanora mivelatra sy mitondra anjara briky amin'ny hoaviny raha tsy tapenao ambony tapenanao vavy izy eto de manarahoatra sady ko sady manarahoatra mihitsy no mianao antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra ny fitandronana filaminana herinandro mahery zay hitanareo tsy nisy afitaratra ray vaky teo tsy afaka hiteny ianareo tamin'iny 25 septembre raha tianao nidirana amin'ny lalindalina kokoa joara voajanahary de afaka hidirantsika amin'ny lalindalina kokoa reny fa niporofona tao orinan'ireny 25 septembre reny fa tsy ireo zanakay tsy ireo akizitsika tsy ireo vahoaka reo akory mpandrobo satria raha te androbo reo de efa voaroba daholo zany Antananarivo atsika miteny zao voaroba daholo Madagasikara ray manontolo fa tsisy an'izany de maninona no sakanana izy mba te aneho hevitra mba azo tanindrazany ty tokotaniny ty tranony ty Madagasikara ty raha tokantranonareo ve ny ankizy tsy mba afaka maneho hevitra de ahoana manaky an'izany ve nareo fomba fitaizana ve zany ao anatin'ny fiarahamonina amiko tsy izy zany mampalahelo maradratra
ampiasana hery ao anatin'le izy de miantso anareo folo alin-da sy indrindrandrindra ny mpitandro ny filaminana atsaharo ny herisetra satria ho anoaviny zanakaroany ko nge ny edivan'ireo ho anoaviny zanakaroa koa ny edivan'ireo mieritreritra an'le génération Z président eran'ny Madagasikara mantsy zao farafarasy ny eraky ny faritany renivohim-paritany enina misy an'le hetsika mampiaya de le hoe tsisy pitarika ireo olo ireo samy misy pitarika ny ambadika any mpisitona lakolosy mety tsisy pitarika izy no fahitantsika anazy fa ny zavatra mampitambarany sy mitarika azy lehibe indrindra de ny fieritreretany noaviny sy noaviny ty fireneny ty tsy voatery olona foana ny tsy maintsy mitarika eo fa finiavana te anova ihany koa de efa zava-dehibe tao anatiny io ka raha iantso ary zao ohatra ny FFKM mandao ifampidinika de izy am'le GNZ no atsona zareo ange tsy nangataka mihitsy ny atsio zay fa atsio daholo reo asio sehatra afahan'ireo maneho hevitra na isaky ny faritany na isaky ny commune sy ny rehetrarehetra azahoana ny heviny fahendrena lehibe nge zany joara voajanahary tsy misy miady reo ny hoe za mpitondra telina zany zao tsy mitondra ny heviny izy de enoy re enoy izy de mba misokafy ny sainareo satria rivo baovao tiany Madagasikara sy tian'ireo tanora reo ataony raisina am'izao fotoana zao metezako aloha kosa mitoeran'ny président ny république hoe tongava daholo nareo de enoiny izy de manaiky le président hoe andao ary resaky tsika fa nizarotra takin'lolo de mialay ianao ka tamin'ny fotoana tokony raisan'ny fepetra izy fahendrenany izy zany tenenany azy zany fanampiana azy zany satria ireo ankizy ireo koa mba mieritreritra hoe mananjanaka koa ny filoham-pirenena hoe maha filoham-pirenena anao mba dinio ihany koa no avin'ireo zanakao reo zay ny zany tsy tokony misy mahatoa anazy zany fa fitiavan'ny taranaka faramandimy zany fitiavan'ny tanora mitovy aminy rapitso satria azadiny fa mananjanaka koa ny filoham-pirenena mananjanaka daholo zay rehetrarehetra de mazava ohatra ny lazany aminay zao ny tanora amin'ny antokonay de miteny hoe allo zay hitolona kely aloha monsieur le président fa ampinareo zay ampinareo tosika zay sy ny rehetrarehetra ty ambadika de teny azy zany ka tsy maintsy za mihitsy makeny fa anao koa zany zao hoe tonga de asianareo hoe aza tsy mahazo mitolona droany zany fahalalany zany ary zay ny fampitezanany ko hoe raha ohatra nareo mahatsapa fa mila manao an'izany de zoanareo tanteraka zany satria zay mpandrindra sy mpitarika fotsiny ny antoko fa tsy hoe tsy maintsy zay akory no eo na tsy maintsy zay ny manatrika eo na tsy maintsy zay ny zao satria zay mandala an'izany hoe fahalalany tsirairay avy zany mandala an'izany hoe tsy njarana fahefany zany samy manana ny andraikiny samy manana zavatra tiany atao samy manana zavatra vitany sy hainy manao koa resaka kely toekarensika monsieur le président Jondrena Narvelo le hoe taorinany fandrobany iny talohany iny efa fitetaka amin'ny tany le toekarena le fahasahiranam-bahoaka vome ny ampy an'iny le izy tena tsy fantatra ntsony hoe miletika any ambaniny tany misy sika mampalaelo aloha lay fandrobany za de tsy mety amiko ny hoe fikitihana fananan'olona zany ary hitanareo tsara fa izahay isaky ny misy hetsika ataonay de mametra foana anaty tenenin'ny olona ary zay na ny rabirabian'ny olona ary zay hoe tsy mila maherisetra kokoa le hetsika atao zany natonga anareo tsy nahavo tamin'ny hetsika fotsy sy ny rehetrarehetra tsy hanenenanay mihitsy hoy aho teo araka lazako teo nikasika amin'ny toekarena mazava ho azy fa misy voatoetoena ny toekarentsika amin'izao fotoana zao izay indrindra ny tokony foazan'ny mpitondrany hoe aiza ho aiza moa zany ny bilan antsika tamin'ny tatana an'ity fireneny ity mikoatra anankiray fotsiny ianao zao mikasika ny Agoa ny Agoa zany androany aloha zany de mitsahatra satria mbola tsy milamina any États-Unis fa raha mitoy izy zany de toizana mandritry ny heritaona mba manana planina am'izany hoe ty fitondrany ty hoe raha sanatria ary zany afaka heritaona tsy mitoitsony ny Agoa de ino no ataotsika tsy manana an'izany anie ty fitondrany ty raha naheno anareo de meo ana tsy manana an'izany ary zay ny tokony mba nanontaniany ireo mpandraharaha tonga tany reo amin'ny Andry Rajoelina inona ny paikadinao satria io Agoa io raha itoy ara de heritaona ihany sisany de mbola tsy fantatra indray nitoyany rehefa aveo zany hoe mila de n'izao zany ianao de efa miomana
ny hoe inona indray ny tokony atao mba hitazomana ny asa sy ny indostrie eto Madagasikara. Zay amin'ny teny français prévisibilité ao anatina fitantanana tsy misy mihitsy. Zany nosy Maurice zany iny fariny namboleny. Avy eo indray izy nanao lamba, nanao confection nataony. Zao izy mandeha amin'ny zavatra hafa. Zany hoe ny olona zany tao anatin'ny politika pampandrosoana ny firenena efa miomana sady amin'ny apitso ny rafaka apitso anovanan'le firenena. Eto amintsika hoe misy an'izany ny vina petraky ny fanjakana. Raha misy ho dia za vonina ny hijery ty le vina rapitso rafaka apitso hoe Madagasikara toy izao no apetrakintsika eto rapitso. Madagasikara toy izao amin'ny lafiny ara-toe-karena dia Madagasikara dia ho lasa pays industriel ka reto aby ny industrie apetrakintsika rapitso. Na Madagasikara dia ho lasa firenena mpamokatra ka reto aby amin'ny politika hoentsika rapitso rafaka apitso. Na Madagasikara dia tena hifantoka amin'ny resaka fizahatany dia reto aby ny dingana ho ataontsika rapitso rafaka apitso ary afaka mazay ao amin'ny foiezaka zao amin'ny selasalanezaka ary afaka 5 taona 1 taona afaka 10 taona dia Madagasikara ohatr' zao indray efa homanintsika. Zay anie mahatonga an'ireo tanora ireo androany nitrotra sy mijoro satria tsy hitany tampona tanteraka no aviny mba Madagasikara ohatran'iza moa zany mba miandry antsika rapitso rafaka apitso. Fa ny zavatra hitany androany dia ny Madagasikara rapitso dia misy jet d'eau, misy jeu de lumière dia ho avy daholo tsisy maharatsy an'izany. Fa le mba le mahasoa aloha atao zay vao le mahafinaritra. Le fandrobana aloha dia tena tantara be mihitsy ny mivolaza hoe 200 milliards d'ariary ny fatiantoka. Be da be ary tsy mety ny fandrobana zay mbola averiko teo fa kosa mba mahagaga anay ary mino fa efa nataony satria efa nisy ndresaka tamiko ireo mpandraraha ireo ny hoe tokony mametraka fitoriana ianareo mikasika an'ireny fandrobana ireny ary tokony hanokatra fanadihadiana ny fitsarana fa tsy hangataka satria betsaka ny sary eny na aminareo namana mpanao gazety na amin'ny olotsotra dia atao fanadihadiana reny olona rehetrarehetra nandrobo reny mba tsy hiverena an'izany tsony satria reny olona reny sao dia mieritreritra fa dia hoe azo natao reny fomba ratsy reny eto amin'ny firenena fa nisy ve zany androany. Fa raha nokatra fanadihadiana sy sambotra mpanohatra sy sambotra tanora angana be mihitsiny. Androany ny samborina dia ny apisy tonga dia efa miakatra tribonaly dia tonga dia miditra any amponja. Fa reny mpandromba azo sary fantatry ny fiarahamonina rehetrarehetra eny dia hojerena fotsiny mandrapoe zany ve no firenena tiana ho atsangana eto. Zay ny tsy eken'ireo tanora ireo, zay ny tsy eken'ireo voaka malagasy amin'izao fotoana izao hoe ampy zay satria le fandrobana atao any amin'ny faratampony fitondrana dia lasa tonga taty amin'ny fiarahamonina ny hoe mahazo mandroba daholo eto amin'ity firenena ity. Hono président, ny assurance moa amin'ny zavatra ohatr'ireny tsy miteny. Raha nanana assurance ianao dia mazava ho azy adidiny no manolo an'izany ary adidiny fanjakana any koa no miaro an'izany miady an'izany mba ahafahan'ireo orinasa ireo mivoatra fa mbola averiko ihany tokony atao ny fanadihadiana sokafana ny fanadihadiana ohatrany tokony hanokafana ihany koa ny fanadihadiana amin'ireo mpitandro ny filaminana zay ny OPEF tamin'ny fanatanterahany ny asany satria zany manamafy ny tamin'ny tandalana sy ofean-dalàna eto amintsika ary zay le fanovana tiana ho tonga eto amin'ity Madagasikara ity. Zava-dehibe ngeny ny afiny malagasy nandritra an'izay sy ireo tanora nandritra ny fotoana maro mampiseho izy fa vonina ny afy raha ohatra misy zavatra tsaratsara kokoa fa diso eritreritra ny fitondrana raha ny teny hoe tsy afa-metsika ireo tsy afaka manao ninina ireo vonina ny afy izy satria ny eritreritra misy ho tsaratsara kokoa rapitso. Fa rehefa tonga kosa no hitany efa tena tampona tanteraka dia mazava ho azy tsy maintsy miaro tena izy manavo tena manavotra ny hoaviny. Farany Andreny Anarivelo ajo inona ny tranga rapitso manomboka rapitso latsinainy mitoy ve ny tolona makabahana ve. Mazava ho azy tsy maintsy mitoy ny tolona satria tsisy ninina ny ofany eto anatin'izay herinandro zay kabary raha nangataka fanovana ny tanora dia robot ny valiny. Raha nangataka fahafahana ary niantso daholo na mpanakanto na ny fiangonana na ireo ataoko hoe partenaire technique Madagasikara nangataka hoe asio sehatra ahafahan'ireo maneho hevitra rehefa zay nge ny dedaviny tsy nisy zany hatramintsika androany dia mazava ho azy tsy maintsy mitoy ny tolona satria tsy afaka
hemitra amin'izany tsony isika satria zo fototra zany zo maolombelona zany ary tadidio tsara koa fa ny malagasy a dia manana fomba fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny kabary sy ny fampiresahana ary ho an'ny malagasy ama malagasy ny teny zany zava-dehibe zany afaka maneho hevitra zany tsika malala tsara ny tantaran'ny kabary zany hoe ao amintsika mihitsy zany a zany fandresen-dahatra sy fanehoan-kevitra zany a maninona ny sakanana maninona ny toanana nefa tadidio tsara fa izy Andry Rajoelina no isan'ny nangataka n'izay fahalalahany zay mihitsy ny plasin'ny demokrasia ary zay ny naresy lahatra ny be sy ny maro tamin'izany andray amin'izay tsika zany a fomba afaka aneo hevitra daholo malalaka amin'izay a satria zay a no mety hampandroso ary tokony hampandroso ny ty Madagasikara ty avaradrano toetrany tsy de mafanafoa diso eritreritra ianao diso eritreritra ianao satria raha nanaraka teny akanjo ianao joara voajanahary a isan'andro a miala avy any amin'ny faritra avaradrano iny a reo tanora reny mandeha any fa zay ny tombony amin'izy ty a tsy misy hoe ianona mafanafo na ianona tsy mafanafo fa fiarahamentana tanora malagasy mivoaka malagasy a mitady fanovana eto amin'ity firenena ny any amin'ny faritany koa ny tena mahoraka be le izy a de tsapanao amin'izay zany a fa nieritreretina foana fa de hoe ny any amin'ny faritany eny manarakefa na hoe any tianany fa isaky ny tongany moa voangina vao misy artiste be da be de hoe tiana daholo reo vahoaka reo marary ny fony androany tokony tsapany Andry Rajoelina fa ny fony malagasy a maro anisa efa tsy any amintsony misaotra topoka misaotra tsika rehetra tapitra ny fandarantsika isaorana ianareo nanaraka izany hatramin'ny farany veloma topoka